Firenena faharoa aty Afrika manana velarantany rakotra alahonko I Madagasikara. Ny raika amin'ny 20 ndreo alahonko ireo anefa no simba amin'izao fotoana izao ka fanamby apetraky ny ministera ny arena anaty rano sy ny jondro. Ny fampitomboana ireo velarantany rakotra honko sy famerenana amin'ny laony ireo alahonko simba amin'ny alalan'ny fambolena honko mba hahaloa laharana ny Madagasikara aty Afrika. Alahonko zany izay anisany ao anatin'ny tontolo iainana entina ampandrosoana Madagasikara. Satria araka ny lazaiko teo ny tombontsoa azo amin'izany fa maro dia maro na eo amin'ny tontolo iainana zany na eo amin'ny zava-manitsy rehetrarehetra. Ny mampalahelo kely fotsiny dia hoe ny raika amin'ny 20 isanjato ny alahonkotsika zany no efa simba izao. Ka soa ihany isika fa manao zao asa masina izay ataontsika androany izao entina hamerenana sy iarovana sy hanitarana an'izany alahonko izany. Nohatra teny ny lehibe ny faritra Tsimondefana ny colonel Rabe Jules ny mahazava-dehibe sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fisian'ny alahonko. Zahay aty amin'ny faritra Tsimondefana, ny vahoaka aty amin'ny faritra Tsimondefana amin'izao fotoana zao dia efa mahatsapa ny mahazava-dehibe an'izany alahonko zany. Ary efa nanjay antanana efa tsy amin'ny ela mihitsy ny fametsahana amin'ny toerany an'izay alahonko zay. Ny vondron'olona ifotony mamely honko miara-miasa amin'ny ONG honko izay mandray antanana ny famerenana amin'ny laony ireo alahonko amina velarantany 500 hektara eto amin'ny commune ambanivohitra Belalanda no hanara-maso ireto zanaka honko ireto.